olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka amintsika rehetra indray ry havana amin'ity androany ity ny conférence menarana varahina no arahanao ankehitriny ary mbola mitoy zany amin'izao tsika amin'ny teny zao metsika an'Andriamanitra ny voninahitra tera sy ny laza hatramin'ny taloka mandrakizay tena sambatritsika satria misy an'izao fandalinana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fioboana izao ary izany mahatonga an'ity hoe menarana varahina satria lasa mandinika ny tenin'Andriamanitra isika dinionareo ny soratra masina ao sisa fa ao ny manambara ao no ahitanareo ao moa fa ibanjinantsika le menarana varahina raha tsy mandinika amin'ny baiboly isika koa ny atao eto mandritra n'ity conférence ity de fandalinana ny soratra masina fandiniana ny soratra masina ary tsy ampiana ary tsy analana tsy ampiana ary tsy analana zay mivoalazan'ny Luka hoe lanitra sy ny tany de ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona na de tenitry soratra iray aza ka dia raha mihinana ny tenin'Andriamanitra tsika ka mitoetra anatintsika ny tenin'Andriamanitra izy Andriamanitra angatao zay tenareo na inona fa ho tonga zany koa ny fomba ibanjinana zany an'le menarana varahina zay fanafody ny aretina fanafody tsy ny aretina fotsiny fa ny fahafatesana mihitsy de tsy inona fa fandiniana ny soratra masina ary ny soratra masina ray manontolo ny diniantsika io indrindra moa efa nanentina teto tao anatin'ity conférence ity ny amin'ny olona mpanaraka an'Andriamanitra ny olona manaraka an'Andriamanitra de asehony amin'ny apokalypsy 4:10 fa olona manaraka an' Jesosy Kristy naiza na lehany io zanak'ondro io zany de zao tamin'ny voalohany izy teny izy namorona sy namorona an'izao rehetrarehetra zao ary rehefa lavy ny olombelona de tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany izy de manaraka an'izany koa zany ny mpanaraka azy ary ny afaran'io zanak'ondro io de zao any amin'ny efitra masina indrindra izy zao mifona ho antsika de ho avy eny amin'ny raha olon'andra izy aka atsika koa ny mpanaraka an'Andriamanitra fiangonan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany de manaraka ny zanak'ondry naiza lehany apokalypsy 4:10 manambara zany famaritana ny vahoaka an'Andriamanitra zany ary amin'ny apokalypsy 4:10 andininy 12 de ozy ino ro faharetan'ny olona masina ny atao hoe olo masina ety ambonin'ny tany de izao tandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy ny didin'Andriamanitra moa de fitiny ao amin'ny apokalypsy 14:6-10 apokalypsy 4:10 zany andininy 9-10 de fitinin'Andriamanitra ao manokana ny ady sy ny gidragidra iseho eto ambonin'ny tany mikasika ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny tsy fankatoavana azy ho vonoina mihitsy zay rehetra tsy mety makatohan'ny Satana ary omena marika kosa ao amin'ny apokalypsy 3:10 omena marika zay rehetrarehetra manaiky tsy akatony an'Andriamanitra intsony tsy akatony didin'Andriamanitra omena marika de afaka mividy sy mivarotra amin'ny andro farany ary ao amin'ny apokalypsy 4:10 de zao zay rehetra mandray an'izany marika zany hoe hiala amin'Andriamanitra de isotry ny divay fahatezerin'Andriamanitra tsy miaroaro zavatra ozy ny apokalypsy 4:10 andininy fa 7 sy ny 10 fa alohan'izany ultimatum zany alohan'izany fisafidianana tsy maintsy ataon'ny olombelona rehetrarehetra zany de misy antso le afatry ny anjely voalohany apokalypsy 4:10 andininy 9 manao hoe matahoran'Andriamanitra miankohofa eo an'lohanjeranao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina fa ho tonga ny fitsarana ho tonga ny farana ry havana manasanao androany mba hiverina amin'Andriamanitra isika ary arak'izany hoa de zao mibanjina ny Kristy ato anaty mibanjina ny Kristy mibanjina ny fitiavan'Andriamanitra sy famonjen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny Kristy atao amin'ny tenin'Andriamanitra isika ka de manasanao azotomana indray tompoko androany ary tomy namana to amin'ny namana ho anao zany zay maniry dia vitaina DVD vita DVD efa vita moa le 10 andro voalohany teo zany de efa vita de efa paritaka fa miparitaka any atsony telefona fa afaka mijery zany ianao ary manaraka an'izany any trano ray ary raha tsisy ny sampona dia vitaina tracta ihany koa vakina satria tsy ny olona rehetra nge no afaka manana ordinateur na manana lecteur makina an'izany
fa de fitaina trakta ihany koa ka de manasanao a mba aparitao zany ary de averiko ihany be de be ny fanontaniana hoe zao sy zao fa zao mizara roa ihany ny olombelona na ianao voavonjy na ianao very izany voavonjy zay mibebaka toko zay mibebaka izany ny very de zay mafilo tsy noho ny fahotanao tsy noho ny faharatsitsika ny mahatonga an'Andriamanitra anarentsika na mahatonga antsika ho very fa ianao tsy mibebaka ny fonao donto ozy ny mahatonga anao ho very zany mivoalazan'ny Romanina toko 2 ny fonao donto ny mahatonga anao ho very fa raha mino zany tsika sy mibebaka amin'Andriamanitra de amonjy atsika izy vavaka ary tsika Andriamanitra misaotra anao zay am'ty marainy ity mitoy somatsara indray Andriamanitra zao conférence eto zao ka dia oka ny fanamasinao no iaraka aminay eto Andriamanitra sy ombanay indray am'ty anio ity mitalao tompo mitalao fanamasinao a mba ampiteny ny mpanomponao esory ny fiebebona fizahozaona mety iseho Andriamanitra fa oka Andriamanitra fitiavana sy ny fahalemem-panahy ary oka Andriamanitra teny mahataona nomenao ty mpanomponao ty de arotsay nyfanamasina Andriamanitra fanamasina le nampiaiky an'le tandapy etiopiana le fanamasina nampiaiky an'le mpamosavy la Andriamanitra Simona ka natao Batisa arotsay Andriamanitra zany fanamasina zany mba hampiaiky olona maro anaraka anao ary zay manaraka sy miaino ary miteny mba anisan'ny tena olohany am'zany fanarahana anao zany misaotra tompo amen eny ary ndao ho any amin'ny Luka toko 7 isika Luka toko 7 zay indray ny toko sy andininy izy angalatsika teny androany Luka toko 7 de eo amin'ny andininy 7 ny vakitsika Luka toko 7 de ny andininy 7 de hoy izy i John ty miteny ty de hoy John tamin'ny vahoaka zay nakeo aminy mba ataony Batisa ry taranaky ny menarana iza nanoro-hevitra anareo andositra amin'ny fahatezerana ho avy rehefa nanao conférence John nampanao Batisa tany anefitra ny sakafo nyty rangaty tamin'izy nanao conférence tany anefitra de tately remby sy valala ozy ny soratra masina tately remby sy valala ary de nitory-teny tany anefitra sy John fitoriteny goavana mihitsy zany satria olona maro de maro ny miainy manaraka zany conférence nataony John zany ary rehefa nandeha nitory-teny de zao vahoaka maro be ny tapa-kevitra anaraka an'Andriamanitra ary tapa-kevitra tao Batisa de nanatona ny John riavana eto aloha zany dia olona lehibe no manatona ny John tao Batisa de ozy izy John tamin'ireo vahoaka be dehibe manatona azy ry taranaky ny menarana iza no nanoro-hevitra anareo andositra amin'ny fahatezerana ho avy riavana ozy ny tenin'Andriamanitra ozy Kristy ao amin'ny John toko 9 ianareo de taranaky ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no ataonareo izy de mpandainga tsisy marina ho aminy mpamon'olona izy raha vao mbola tsy vita Batisa ny olona anankiray raha vao mbola tsy vita Batisa ny olona anankiray de ozy izy John ry taranaky ny menarana zava-dehibe aloha ny finotsika an'Andriamanitra zava-dehibe ny fotsika torotoro manaiky ho an'Andriamanitra fa zao tsy ampy zany raha vao tsy atao Batisa ny olona anankiray raha vao tsy mibebaka ny olona anankiray de mijanona ho taranaky ny menarana ozy ny Luka toko 7 andininy 7 ry taranaky ny menarana zao tokoa nge efa nianaratsika teto nandritra ny conférence nivoaka avy eo ampelantanan'Andriamanitra isika Andriamanitra namorona atsika ary no foron'Andriamanitra ho mandrakizay velona mandrakizay isika fa noho ny fahotana zany noho ny fitaka nataon'ny Satana amin'ny Genesis toko 7 de lasa zanaky ny menarana isika taranaky ny devoly isika ka de zay sitraky ny raitsika zay nataon'ny devoly nataontsika mandraka androany zany no mahatonga antsika hoe mpanota manana ray anankiroa zany tsika io Andriamanitra niteraka atsika fa nisy nanao kidnapping tsika nisy nakakeriny Satana zany ary de taranaky ny menarana isika ny zavatra ataon'io Satana io no ataontsika
efa mba henonareo ngamba le hoe manahadray zany zazy zany de zao manahaka ny satana angetsika io mamono olona mamitaka mamisavy sinsisa mitsiriritra vadin'olona miady zany daholo ny fanao ny satana teny ratsy tsy manora isy reny manan'andriamanitra hafa tsy miasa sinsisa de zao tena manahadray mihitsy de le ataon'ny satana no ataotsika zany mahatonga ny jaona miteny eto hoe ry taranaky ny menarana iza nanoro-hevitra anareo andositra ny fahatezerana afy averiko vakina le vaky teny de hoy izy tamin'ny vahoaka zay nakeo aminy mba ataony batisa alohan'ny resaka vahoaka manatona ny jaona ho atao batisa le resaka eto ho atao batisa ka le olona atao batisa de zao mandositra ny fahatezerana ho afy ozy izy jaona ny olona anakiray manapa-kevitra atao batisa de mandositra ny fahatezerana ho avy ny olona anakiray tsy mety atao batisa de mijanona miandry ny fahatezerana ho avy sy ny fandringanana ka raha tia hafantatra ianao sy tena ahita ny mazava-dehibe ny eo ambadiky ny batisa de ato amin'ny tilika toko fahatelo ty ao no ahitana azy ny mazava-dehibe ny batisa ny dikany batisa ny antony batisa ary ny tsy maintsy anaovana ny batisa ry havana vahoaka tapa-kevitra atao batisa reto manatony reto ary dia mandositra ny fahatezerana ho avy ozy jaona tam'izany mandositra ny fahatezerana ho avy ko manasanao zay mihainao androany ndao re olona andositra ny fahatezerana ho avy ndao tsy jana ho taranaky ny menarana isika ndao tsy jana ho taranaky ny menarana isika fa ndao hiverina am'le raitsika zany ange ny dikany hoe fibebahany miverenamika anareo ny votoato ny soratra masin'Andriamanitolo de miantso ny ty taranak'olombelona ty verina amin'Andriamanitra ny antony natongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany de ny antso ny taranak'olombelona hiverina eo amin'Andriamanitra ny antony natongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany le menarana varahina de miteny amintsika hoe lasa ny satana nge tsika eo ambany vahoan'ny satana nge isika eo ka miantso tsika Andriamanitra mba hiverina aminy isika de reto misy vahoaka marobe tapa-kevitra andositra ny fahatezerana ho avy ary hiala tsy ho taranaky ny menarana intsony ato vao manomboka ny lioka toko fahatelo de taranaky ny menarana ny antsonandreo vahoaka zay manatona an'Andriamanitra hibebaka atao batisa de ndao nge mba jerevantsika ny fandehany zany raraho zany eo amin'ny andiny ny fahafolo ary ny vahoaka nanontany any jaona hoe ina no ataonay reo zany no atao batisa reto vahoaka reto de manontany any jaona hoe ina no ataonay eo amin'ny andiny ny fahafolo ina no ataonay ary namaly azy ary namaly izy ka naona taminy hoe zay mananakanjo roa de aoka nome ho an'ny tsy manana ary zay manakanina de aoka anao toy izany keo reto sa misy vahoaka be dehibe tapa-kevitra atao batisa de rehefa tapa-kevitra de zao nanontany zao nataony tamin'ny jaona ina nataony jaona zay manana sakafo izy jaona aoka mba ho anome ho an'ny tsy manana de toy izany koa ny akanjo manasantsika malagasy am'zao tsika atao anatin'izao Covid19 zao o re olona tapa-kevitra avenao ny bebaka anaraka an'Andriamanitra zarao an'ny tsy manana ny vary eo an-tranonao ao zarao ny akanjo be dehibe am'zao tsika am'teny zao tsy miasa very asa mihitsy tsy afaka miasa be dehibe ny tsy manana sakafo nefa be dehibe ny manary sakafo am'zao tsika am'teny zao manary sakafo be dehibe ny mihinana be fa be dehibe ny tsy mihinana ry havana tapa-kevitra ny vahoaka atao batisa de ozy jaona zay manana sakafo oneo ny tsy manana zarao zay anananareo zany ny olona tapa-kevitra atao batisa ry havana manasantsika anatin'izao Covid19 zao mba ajanona ny ego centrique ny fitiavana ny ty tenatsika ty ny izao ihany ny olona tapa-kevitra anaraka an'Andriamanitra zao matsy ny dikany azy fijaliana nge raha lahy de zao dikany azy fijaliana nge raha nabavy madama zay mihaino ankehitriny de zao ny dikany azy fijaliana de zao mampifandray atsika amin'Andriamanitra
mampifandray antsika amin'ny Andriamanitra le mijidina, fa le mitsivalana kosa mampifandray antsika samitsika. Ny olona tapa-kevitra anaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy miseho amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy mety mihitsy hoe mifandray amin'Andriamanitra ianao fa ianao tsy mifankahazo amin'iza na amin'iza. Ianao dia matahotra an'Andriamanitra fa ianao tsisy fitiavana. Ndray mandeha dia nisy tovolahy anankiray. Ina natao kosa mba hovonjena dia ozy izy ny tompo. Tandre mididin'Andriamanitra ozy. Aisy ozy le tovolahy. Zany ve? Eny ozy izy ny tompo. Zany ozy izy hatramin'izany mbola kely dia efa tandremako avokoa. Ka inona ny olana? Dia ozy indray Andriamanitra. Misy zavatra ray loha sisa ozy izy. Ray loha fotsiny angatana aminao sisa. Amidio fanananao dia omeo malahelo dia ndao anaraka. Ahoana? Amidio ny fanananao dia omeo ny malahelo dia ndao anaraka. Dia niala tamin'ny alahelo be le tovolahy ozy ny soratra masina. Ry havana, te anaraka an'Andriamanitra, teo anisan'ny olon'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ve ianao? Tsy maintsy mibebaka ianao, tsy maintsy manatona an'Andriamanitra ianao, fa faharoa automatika zavatra mitranga avy hatrany raha vao miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mahita fahafapo, mahazo aina, mahita fifaliana ny olona rehetra miaraka aminao. Jereo Zakaiosy. Zakaiosy nge raha vao niona tamin'i Jesosy Kristy, napiditra an' Jesosy Kristy tao an-tranony, teo amin'ny fiainany, dia zao ny zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana ozy izy. Averiko, aronerako avy efatreny. Raha vao miaraka amin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny Zakaiosy, tsy maintsy makatony didin'Andriamanitra ianao. Ny didin'Andriamanitra ny tsiratsirainao, ny tenin'Andriamanitra ny itsakitsahanao dia tsy maintsy iverenanao. Ary raha misy alatra, misy vadin'olona, misy zavatr'olona ny ampelantananao, tsy anao nalainao dia tsy maintsy averiny zany, fa tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'i Jesosy, efa miaraka amiko ny fahasoavana dia mangalatra tazomiko aty ny vadin'olona. Tsy ry havana, ny zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana ozy izy Zakaiosy, onerako, averiko aloha dia onerako avy efatreny, gaga ny tao an-tanàna tamin'iny alina iny, misy mandontolo. Izy zao za ihany ozy Zakaiosy, za iza Zakaiosy tonga dia efa mifararemotra indray ny olona hoe tena tsy mahandry ny andro maraina le rangaty fa takietra sady indray. Dia ozy izy Zakaiosy, tsy takietra tompoko, fa amerina ny zavatra nareo nalaiko tamin'ny fanambakana. Piasa ny contribution directe matsy ty Zakaiosy ty. Zakaiosy mpamoretra, ary vao mandalo Zakaiosy dia Zakaiosy corrompu ny tany olona, mpanao kolikoly. Raha tokony ho 10 no alainy dia 25 000 no alainy. Taxe zay no alainy, taxe alainy amin'ny olona, nietra alainy amin'ny olona dia zao miopapana, ary dia feno arena ao anatin'ny tranony Zakaiosy, feno arena tena luxe, extra place ny sisa. Dia ireo zavatr'olona lanina tamin'ny fanambakana ao anatin'ny salon Zakaiosy ireo, hatrany anaty armoara, hatrany am-paosiny. Rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy izy mivoaka, ry havana, miverina ny amin'ny olona. Zany le fionana amin'Andriamanitra. Mitondra fihavanana, mitondra fifamelan-keloka, mitondra fiombonana ny fionan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra, fa tsy mitondra ady, na mitondra fanaratsiana, na mitondra fanambanina ny hafa. Raha vao zay no zavatra mitranga, tsy mitondra fanehoana ny tenanao, fa mitondra kosa fanandratana ny hafa. Dia zay zany nahazo ny vahoaka teto ato amin'ny 10 hoe, ary ny vahoaka nanontany any Jaona hoe ina no ataonay? Ary namaly Jaona nanao hoe zay manana akanjo 2 aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary zay manan-kanina aoka hanao toy izany koa. Io mihitsy le nataony Zakaiosy. Ary ny atsasaky ny fanana kosa dia omeko ho an'ny malahelo. Zany ny olona tapa-kevitra atao Batisa atao amin'ny Baiboly. Zany ny olona tapa-kevitra atao Batisa atao amin'ny Baiboly ry havana. Afaka mieritreritra sy misaina toy izany. Dia eo amin'ny 9 manaraka, 9:12 dia avokoa ny mpamoretra, etiko hoe vao tonga rekipan'ny Zakaiosy, dia avokoa ny mpamoretra mba atao Batisa, ka nanao taminy hoe mpampianatra ô, inona no ataonay? Ary hoy Jaona taminy, aza mandoa mihoatra noho izay, aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Averiko indray, tonga zany ny mpamoretra, piasa mpanjakana, piasa ny contribution directe.
tonga ny mpamory retraretrarehetra mpiasa mpanjakana be deabe atao batisa de manontany aloha inona nataony raha la jauna fa zay atao batisa de ohatsy izy jauna miteny azy hoy jauna tamin'ny 1:17 aza mampandoa mihoatra noho zay notandremana alainareo am'izao tsika miteny zao de malaza zao ny corruption, malaza ny corruption ary any amin'ny toerana misy ny toeram-piasandry zaka io sotran'izao no tena misy avoletany kolokolo de indro misy mpiasa mpanjakana ohatrany zaka io sy tapa-kevitra atao batisa de araka le nyteneniko teo aza makatsony mihoatra zay tokony alainareo ny zaka io sy moa de tena naveriny daholo ny zavatra en plus rehetrarehetra nalainy naveriny nomerana avo efatreny alohan'ny batisa koa ny batisa tena marina atao amin'ny baiboly zany de izao raha tapa-kevitra atao batisa anao de tsy maintsy misy fibebahana misy fialana amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy ialany zany tsy maintsy esorony zany fa tsy hoe atao batisa de ny eo ihany ny eo iainana ihany ny zavatra tsy mety fa ny batisa atao amin'ny soratra masina zany de zao tena manadio ny batisa ny dikany hoe batisa hoa de divorce tamin'ny zavatra lasa rehetrarehetra de zao aloha tonga koa ny miaramila tonga koa ny miaramila sy ny polisy atao batisa eo amin'ny 1:14 zao mivoalaza ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe ary inona kosa ny mba ataonay fa zay koa atao batisa inona kosa ny mba ataonay de hoy jauna taminy aza mitoato foana amin'ny olona ary aza miampangalainga ary mianina amin'ny karamanareo ny zandarma maty sy ny polisy tamin'ny andro ny zaka iosy ny zavatra rehetra ataony de azahoany vola daholo ny zavatra rehetra ataony de azahoany vola hatramin'ny soufflet azahoany vola de ozy izy jauna mantsy andreto miaramila atao batisa reto nareo atao batisa reo zandarma polisy miaramila corps d'armée rehetrarehetra mianina amin'ny karamanareo mianina amin'ny karamanareo ao anatin'ny baiboly de be dehibe ny manam-pahefana vita batisa Cornelio tandapy etiopiana namana généraly ary amin'ny testamenta taloha de natao batisa atao amin'ny ony Jordana impito nitsoboka tamin'ny rano ny impito atao amin'ny ony Jordana ry havana zany ny batisa atao amin'ny soratra masina zany ny batisa de zao vahoaka mpamoretra mpiasa mpanjakana zany miaramila zany hoe fiarahamonina mihitsy tamin'ny andro jauna mpanao batisa zany tonga atao batisa zany ny olona atao batisa zany hoe de enao ny manatona tsy botrony ianao fa enao ny manatona enao ny tonga avy ny ainy ny tenin'Andriamanitra ary iverenantsika io rehefa avy eo fandolo mba jerevantsika kely any amin'ny Matthieu 7 version ny fomba hitenenan'ny Matthieu ty zavatra ty de mahafinaritra Matthieu 7 5:5 de ozy izy ary Jerosalema sy Jody rehetra mba amin'ny tany rehetra morony Jordana de nivoaka nakany amin'ny jauna ka nataony batisa atao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany zany nge ny batisa atao amin'ny baiboly ravany averiko ndray ary Jerosalema sy Jody rehetra mba amin'ny tany rehetra morony Jordana de nivoaka nakany amin'ny jauna ny olona atao batisa de ry amin'ny 15 aloha ary vakitsika ny 15 sy 20 ary tamin'izany andro zany de niseho jauna mpanao batisa nitory tany anefitra Jody nanao hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra mitovy am'izao ataoko zao zany nataony jauna mitovy nataony jauna mantsy no ataoko ankehitriny miantso ny olona hibebaka hialany amin'ny pacte atao amin'ny satana mialany amin'ny risoriso mialany amin'ny famonon'olona fangalaram-badin'olona mibebanareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra de reo ny vahoaka fa tonga tapa-kevitra manaiky ary de atao batisa de ahoana le vaky teny teo Matthieu 7:5 Jerosalema Jody mba amin'ny tany rehetra morony Jordana de nivoaka nakany amin'ny jauna ka natao batisa atao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana ny tena batisa marina atao amin'ny baiboly de zao miai ny tenin'Andriamanitra ianao aloha de miaiky ny fahotanao ianao bebaka de atao batisa ary zay nge le tenin'i Jesosy tamin'izy nandeha niakatra ho any an-danitra ke de zao ny tenin'i Jesosy mandehany ianareo ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetrarehetra manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
manatanteraka ny tenin'i Jesosy ry Jaune eto mitory manao conférence méga conférence ary maniry ary havana ho anao zay manaraka an'izao conférence zao mba ho be dehibe ny ino ny tenin'Andriamanitra tapa-kevitra anaraka an'Andriamanitra ary atao batisa ohatra an'izao satria iza natao batisa eto ny mpiasa-panjakana ny miaramila ny dalo ho hitantsika rehefa avy eo ny mpamsa misy mpamsa atao amin'ny baiboly ny ainy toroteny tapa-kevitra atao batisa tandapa etiopiana ao anatin'ny gouvernement ny ainy toroten'Andriamanitra atao batisa de zao atao amin'ny soratra masina zany de zao akaiky mifanjakan'Andriamanitra ka de mibebay anareo de iverina ry amin'ny Luka fa ny version Luka ny tena matsiro rehefa nanatona i Jaune zany ry olona atao batisa de ozy izy ry taranaky ny menarana iza manoro-hevitra anareo andositra amin'ny fahatezerana ho avy ry havana ny fomba fandosirana amin'ny fahatezerana ho avy ny fomba ialana tsy ho taranaky ny devoly tsony ka ho very miaraka aminy de ny fanatonana ho atao batisa mino ny tenin'Andriamanitra aloha tenin'Andriamanitra tsy ampiana ary tsy analana tsy ampiana ary tsy analana tsy mino fotsiny manaiky makato be dehibe ny mino fa tsy makato fa ny atao zany de zao makato ianao ka de misy lalana andehananao tamin'ny voalohany tsy andehananao intsony de zao atao anatin'ity Luka toko fahatelo ty ny zavatra rehetra tena marina ny zavatra rehetra tena marina de misy sonian'i Jesosy avokoa ny zavatra ny fivavahana tena marina de Jesosy manao azy ny batisa tena marina de Jesosy koa no manao azy eo amin'ny andiny fa 1 andiny 1 de zao ny voalaza ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ny Zakaiosy zany ny vahoaka isan-karazany ny miaramila ndretsarehetra de zao averiko ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka de nisokatra ny lanitra ary ny fanamasina nidina teo amboniny ka ny endriny de taka ny voromailala ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe ianao ny zanaky malalako zay sitrako ny zavatra rehetra tena marina tena izy ary tokony arahan'ny olona rehetrarehetra de asiany Jesosy soni avokoa na fivavahany io na batisa io ninonina ary zay mahatonga an Jesosy miteny manao hoe fianarana ozy izy nomeko anareo sy navelako anareo aoka anao toy izany koa nareo mba elana amin'ny adevitra mba elana am'izao fisaratsarana be dehibe zao ry havana zao de ndao zay nataon'ny Kristy irery ihany no ataontsika sola scriptura zay voasoratra ihany no atao tsy zay voasoratra fotsiny fa nataony Jesosy mihitsy voalaza eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo de zao tokony ho 30 taona Jesosy tamin'io tokony ho 30 taona Jesosy tamin'io ko manasa anao a amin'ity androany ity te ho kristianina marina ve anao oka ianao anaraka ino an'Andriamanitra akatoa an'Andriamanitra ary anaraka an Jesosy de kristianina marina ianao de vita ny batisa ary rehefa vita ny batisa de nisokatra ny lanitra de nisy feo avy any an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako zay sitrako mahagaga io Luka toko fahatelo vao misokatra ny Luka toko fahatelo vao misokatra ny batisa mantsy vao miando ny batisa taranaky ny devoly rainareo nareo ozy Jaune fa vao vita ny batisa de manonon'Andriamanitra zanako malalako zay sitrako reto zany ny zava-miafin'ny batisa raha vao tsy vita batisa ianao tsy mino ny tenin'Andriamanitra ianao tsy anaraka ny tenin'Andriamanitra ianao ary tsy atao batisa taranaky ny menarana ary miandry ny fahatezerana ho avy ianao miandry ny fandringanana ianao io fa raha vao manapa-kevitra kosa ianao ino ny tenin'Andriamanitra ary manapa-kevitra atao batisa mandositra ny fahatezerana ho avy ianao ary lasa taranak'Andriamanitra ko eo amin'ny batisa zany eo amin'ny batisa ny divorce amin'ny satana eo amin'ny batisa ny divorce amin'ny fahaverezana fa eo amin'ny batisa koa ny mariage amin'Andriamanitra eo amin'ny batisa koa ny fanehoana fa zakatoa anao Andriamanitra ho ataoko any sitraponao Andriamanitra ety atany tahaky ny any an-danitra ko miantso anao a zay meno ana amin'ity androany ity manapa-hevitra anaraka an'Andriamanitra ary atao batisa araky ty teny ty fa ndao any amin'ny asan'ny apôstôly toko 15 isika asan'ny apôstôly toko 15 ndray mandeha koa de nisy vahoaka be dehibe ny ainy toroteny nataon'ny Filipo ndray ty atao anatin'ireo vahoaka be dehibe reo de misy mpamsa
mpamon'olona pisoloky sy ny sisa de vakiko ny asan'ny apôstôly toko 9 ery amin'ny andininy 7 sy ny manaraka ary nisy lehilahy anankiray raha teo tao an-tanàna atao hoe Simona zay nanao ody ka mahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena ho nanao azy zavatra ary ny aino azy ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe ka nanao hoe ty lehilahy ty no herin'Andriamanitra zay atao hoe hery lehibe ary ny aino azy ny olona satria efa ela ny talanjona tamin'ny ody nataony ny olona 12 ary rehefa nino amin'ny Filipo ny toroteny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Kristy ireo de natao batisa avokoa na lahy na vavy ary Simona mpanao fanafody koa mba nino ary rehefa natao batisa izy de nanaraka amin'ny Filipo ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe zay efa natao de mandeha de Filipo indray no nitoroteny olona be de be ny nitoroteny de natao batisa tsy mitrotrona tompo tsy mibotrono tapa-kevitra nino ny tenin'ny Filipo de natao batisa ary ty mpamosay ty Simona ny anarany natao batisa de nariny ny odiny de nanaraka amin'ny Filipo izy miantso ny dalo rehetrarehetra mpangary posy rehetrarehetra miantso ny mpamosavy rehetrarehetra mpamon'olona mitovy a jolahy mitovy a mpanao ratsy mitovy a mpanota mitovy a ndao re olona ibebaka fa ho avy Jesosy eny amin'ny raha olanitra ary ery amin'ny andininy fa 9 sy 7 re de misy tandapy etiopiana anankiray ny hain'ny tenin'Andriamanitra ary efa ny hain'ny tenin'Andriamanitra izy dia zao ny zavatra nitranga ery amin'ny andininy fa 4 sy ny 10 ary le tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe masina ianao tompoko iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany ny tena mivesa olo-kafa ary Filipo ny lobava de nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy tamin'ny tandapa etiopiana andininy eny amin'ny 30 ary nandeha teny an-dalana izy de tonga teo amin'izay nisy rano ary le tandapa ino rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa de nasainy najanona ny kalesa ary izy roa lahy de Filipo sy le tandapa nidina ho eo amin'ny rano de nataony batisa izy riavana zany tenin'Andriamanitra ny menanao androany de zao taona ny olona rehetrarehetra Andriamanitra amin'ny alalany teniny aloha olona toriana teny daholo zao tapa-kevitra atao batisa zao ary rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra de resy lahatra de ny bebaka de atao batisa ka de zao ny 3 minitra farany rahantsika de zao ny voalaza ao amin'ny marika toko 1 andiny 30 marika toko 1 andiny 30 marika toko 1 andiny 30 mba araisy kely ny baibolinao marika 1 andiny 30 zao ny voalaza ny batisa ny Jaona avy tany an-danitra ve sa avy tamin'ny olona valio aho misy tena atao amin'ny soratra masina ny batisa ny Jaona avy tany an-danitra ve sa ny batisa ny olona no arahanao valio Andriamanitra androany zao mantsy mivoalaza ny marika toko 9 andiny 9 zay mino tsy atao batisa no vonjena ka be de be ny batisa tenenin'ny soratra masina de le batisa ny Jaona le nanaovana ny Jesosy le nanaovana ny tandapa etiopiana le nanaovana ny Zakaiosy nanaovana ny miaramila natao tao amin'ny Jordana io ve sa ny batisa ny olona eto ambonin'ny tany ary amaranako azy de zao mivoalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 asan'ny apôstôly toko 2 ary ny andininy fa 7 amin'ny 30 sy ny 7 amin'ny 30 ary raha nandrehan'izany ny olona de voatsindrona tapony ka nanao tamin'ny Petera sy apôstôly namany hoe raha lehilahy inona no ataonay ary hoy Petera taminy mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray fanomezana de ny fanamasina mety anontany teny ianao zao inona nataoko Andriamanitra de ozy Petera sy ny apôstôly ny tenin'Andriamanitra zany mibeba areo ka samy atao batisa mba azo famelana ny elokareo ary nareo de ho zanak'Andriamanitra andray ny fanamasina koa anonona koa Andriamanitra ity zanaky malalako zay sitrako riavana ary ny andiny 1 asan'ny apôstôly toko 2 andiny 1 ary zay nandray tsara ny tenin'Andriamanitra de natao batisa ary tokony ho 3 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro zany riavana ho atsika rehetra zay nandray zay nanaraka an'izao conférence izao aoka atao batisa ianao oka ibebaka ianao fa ho avy tsy ho elatsony eny amin'ny raha ho lanitra ny Kristy ivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'izany teny zany mazava ny soratra masina tompo ifarana ny tantaran'ity tany ty
misy eo avokoa Andriamanitra reo sinina reo famantarana fa tsy aritra ela itsony Andriamanitra de hidiny ianao ho avy any amin'raha olanitra aka an'izay rehetra mino sy matahotra anao sy mibebaka koa mangataka aminao zay fanamasinao mirotsahto anatinay ianao apiaika anay ny fahotana rehetra ary tsy zany ihany fa mba hanapa-kevitra zay Andriamanitra andositra ny fahatezerana ho avy tsy ho taranaky ny menarana itsony ka iroso ohatranao Jesosy eo anaraka ny dianao mba ho lasa zanak'Andriamanitra rehefa vita ny Batisa ho atao aminay Andriamanitra. Tompo malalo kasio ny fovatonay, kasio Andriamanitra ny fovatonay tamin'ny andro Noa de ny biby miditra tsiroro anaty samby fiara miditra tsiroro sy tsy fitofito ao anaty samby fiara melohan'ny fandringanana tsisy mety miditra ny olona tamin'ny andro Sodoma sy Gomora Andriamanitra izy telo mianakarery no tapa-kevitra anaraka anao apizo Andriamanitra mba tsy toviny tamin'ny andro Sodoma sy Gomora ka hanamafo fa ho tapa-kevitra anaraka anao hitsenanao eny amin'ny raha olanitra de amboary ny fonay Andriamanitra amoro ny fo madio zay avao zy orona marina eo aminao ny fonay Andriamanitra ka anaraka anao zahay engany Andriamanitra mba hisy olona amina rivorivony amanalina ho tapa-kevitra amin'izao fotoana izao anaraka anao iomana ny fitsenana anao eny amin'ny raha olanitra misaotra Tompo amen. Sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina